Miaina sy mivelona tanteraka ao anatin'ny diocèse n'Antsirabe ny fikambanana UK na ny Union des Cadres Catholiques Antsirabe. Roa taona izay ny niasan'ny UK, betsaka ny andraikitra ifanoraisiny teo amin'ny diocèse. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fanampiana distrika Vaniorina, ny fanamafisam-peo eo amin'ny faksimile Antsahasoa sy ny maro hafa. Afa-po amin'ireto vaton'atsondritry ny tany ireto ny efekan'ny diocèse n'Antsirabe hatreto. Betsaka ihany koa no ilain'ny diocèse ireto UK ireto. Nisy fihaonana nataon'izy ireo ny alahady 12 Mey lasa teo tao amin'ny Braon filan-kevitry ny tanàna Antsirabe. Fanao mantsy ny mitondra ny fivoriana no tetin'ny Braon Mpikambana. Tamin'ity fihaonana ity dia nifantoka tamin'ny paka sy ny manodidina azy no fampizaran'ny pretra Pia. Ny paka moa araka ny fahalalantsika azy dia voalohany indrindra hoe fankalazana ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ka izay dia fandalovana izay, izany hoe mankany amin'ny tsaratsara kokoa, miala amin'ny zavatra anankiray dia mankany amin'ny zavatra anankiray, mankany amin'ny tao menga tao amin'ny ratsy dia mankany amin'ny tsara. Izany hoe ny tao amin'ny fahafatesana mankany amin'ny fahavelomana. Ka izay zany no hoe toe-tsaina tokony hoe manentana ny cadre chrétien katolika amin'izao dia izay hoe ezaka lalandava ny fiainana tahaka ny Kristy maty fa nitsanga velona raha nisy zavatra tsy mety na ohatran'izany dia mankany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Izay moa ilay paka raha ohatra hoe adika amin'ny paka iainantsika amin'ny hoe maha-olombelona raha hoe fiainana andavanandro zany izay. Ka amin'izay paka izay hitantsika tsara hoe taloha paka dia nisy le hoe fahafatesana izay, nisy le hoe karemy dia in'le karemy iny zany ilay ataontsika hoe fijerevana évaluation zay zavatra hoe pia zavatra mety mahafaty ny fianakaviako, mahafaty ny tanindrazoko isan-karazany dia ialantsika iny aleo foaty any amin'izay fa paka amin'izay zao zavatra vaovao tsara avelona fianakaviako, avelona fiangonako, avelona tanindrazoko zay. Nafana fihaonana teto ka tsy ampy ny fotoana nandiniana ny loha hevitra. Mbola misy ary nangataka ny amerenana ny loha hevitry ny paka. Isaky ny 2 volana no ihaona reto mpikambana ny UK ireto ary isaky ny mihaona dia misy loha hevitra hatrany hodiniana. Nisy fandaminana vaovao natao eo anivon'ity fikambanana ity mba ahafahana mandalina ny finoana izay ataontsika hoe anisan'ny lehibe indrindra ao anatin'ny tarigetra ny fikambanana. Ka manomboka amin'ity fivoriana voalohany amin'ity taona 2024 ity zany ka mandra-pahatapitry ny taona dia misy thème 5 na ataontsika hoe lohahevitra 5 ho voaboasina atao anatin'ny fikambanana UK. Voalohany moa natao androany dia ny hoe ny paka sy ny fiainan'ny paka. Ny faharoa dia mikasika ny FDB, ny Concile Vatican faharoa ary ny indromy antaona no anadiadina mikasika ny doctrine sociale de l'église ary ny thème fahadimy farany ho any amin'ny faran'ny taona any zany no adika-hevitra momba an'izay dia hojerena manokana ny ataontsika hoe le catholicisme et la fonction publique. Ireo thème rehetra ireo zany no ezahana ho velabelarin'ny pretra Pia ary andraisan'ny mpikambana rehetra anjara amin'ny adi-hevitra ahafahana mandalina bebe kokoa ny finoana ary indrindra ahafahana mijoro vavolombelona amin'izay tompona andraikitra isan-tsokajiny an'ireo mpikambana ao anivon'ny UK ireo. Tsara ny manamarika fa ireo tompona andraikitra mitana ny andraikitra ny chef de service farafahakely no manana bac +3 no sady katolika no afaka miditra mpikambana. Mbola mandalo eo anatrehan'ny birao anefa no mahatafiditra azy mpikambana na tsy.